mbola fahamirabantsika tsirairay avy indray amin'ity andro alarobia fa 7 ny volana aogostra 2022 fahamirabanao pasteur Rodolphe. Fandarantsika androany efa fantatsika tsara fa ny hoe esprit vie na hoe Fanahy Sy Fiainana averikany fa tenin' Jesosy io ny teniny dia Fanahy Sy Fiainana teny izay lazaiko aminareo izy izao amin'ny Jaona 4:3 teny izay lazaiko aminareo izy dia Fanahy Sy Fiainana ho tanteraka ary ho marina ho antsika tsirairay avy izay teny izay androany fa andetsika mbola hiaraka hivavaka ametraka n'izao fotoana izao indray ametraka ny mpanompon'Andriamanitra ametraka ny fanontanianareo rehetra eo am-pelantanan'ny fanahy masina dia izy any anongotra izay avy amin'ny olombelona sy fisainan'olombelona sy mety fampianaran-diso rehetra dia izy ihany koa ny ametraka n'ilay tena tsara araka ny teny eo amin'ny bokin'ny Romanina fa izy nitarika antsika bokin'ny Jaona 4:10 azafady hoe izy nitarika antsika amin'ny fahamarinana rehetra manasa antsika ary hivavaka ametraka ny fotoana eo am-pelantanan'Andriamanitra iray. Raha masina amin'ny anara-maherin' Jesosy avy Nazareta misaotra anao indray izay tsirairay avy amin'ity alina takariva ity Jesosy Kristy Tompo manantona ny seza fiandriananao zay ray amin'ny anara-maherin' Jesosy faly zay mbola afaka hisitraka indray ny fanotronanao hisitraka indray ny fanatrehanao sitraka indray ny fitantanan'ny fanahinao masina ho any amin'ny fahamarinana anala an'ireo fahakelezan'ny fisainana fahafoizan'ny fisainana ihany koa ny amin'ny tsy fahampian'ny fahalalana Jesosy na amin'ny fahalalana diso izay azonay mety avy amin'olombelona mety avy amin'izao tontolo izao ihany koa androany Jesosy ao anatin'ity fandarana Fanahy Sy Fiainana ity ho tanteraka ny teninao ao anatin'ity question réponse ity dia mangataka izay Jesosy mangataka amin'ny fanahinao masina amanga ny mpanomponao amanga ireo olona rehetra izay liana andray an'izany fampianaran'izany zany fanazavan'izany ho tena amakavaka anavatsava anatin'ny esprit na ao anatin'ny fanahy ao anatin'ny ain'olona ao anatin'ny vatan'ny olona ny teninao dia ho marina amin'ny tokoa ny teny hijoro amin'izany fahamarinana izany izy dia ho afaka amin'izay fanandevozana rehetra. Misaotra anao ary zay Jesosy misaotra anao koa zay fanahy masina mankasitraka dada malala amin'izao émission izao amin'ny anaranao sarobidy Jesosy amen. Dia mbola mametraka ny fiarabana ho any tsika tsirairay avy ny hvkl-mission international dia faly merabany mbola mamerina ihany koa ny fiarabana sy fisaorana ho an'ny pasteur Rodolphe manokana zay mandalo eto France izy ary nanaika anampy antsika amin'ireo question réponse tsy maintsy misy foana hoy izy zany question zay any anatsika misy etaeta ihany koa tena aza misalasala alefaso mbola misy fanotaninana aminareo alefaso dia ezahana mpanompon'Andriamanitra azavaina amintsika sy ho velabelarina amintsika zany fanontaniana voalohany aza pasteur Rodolphe zao le fanontaniana hoe fa maninona kay pasteur no misy ny olona milaza ny tena no kristianina mamaky baiboly mihitsy kanefa tsy mino ny fanjavonana na ny hoe enlèvement de l'église tsy baiboly ve zany ny vakina tsy mitovy ve zany ny baiboly vakina zay le fanontaniana zany pasteur Rodolphe. Ny valim-panontaniana tonga dia hoe andraisantsika lesona ao anatin'ilay izy dia ny hoe tsy kristianina ny olona zay tsy mino ny fampakaran'i Jesosy Kristy na ny enlèvement de l'église satria efa nanazava teto ihany tao anatin'ny fotoana hoe ataoko hoe tapabolana lasa zay mikasika ny famonjena. Ny famonjena dia ataon'Andriamanitra miendrika anankitelo voalohany famonjena ny fanahintsika efa vita zay maha-olom-baovao antsika ny famonjena ny haintsika zay eny andalam-pamonjena isan'andro zay le hoe miankina amin'ny ny fanapaha-kevitsika sy ny safiditsika ny fitondran-tenantsika sy ny fandrosoantsika isan'andro isan'andro ao amin'ny tenin'Andriamanitra no hahatonga antsika ho voatahiry tamin'andraisantsika famonjena zay mahatonga ny baiboly laza hoy izy hoe azono ny famonjena. Ary ny fahatelo ny famonjena nyity vatantsika ity na ty tenantsika ity ody vovoka indray na manjavinao izy ny apôstôly Paoly amin'ny fotoana isehon'i Jesosy any amin'ny raha ho any lanitra. Ny dikan'izay zany
ny enlèvement de l'église dia manambara sy maneho ny proof faratapo ny fitiavan'Andriamanitra antsika tamin'ny nahafatesany Jesosy teo amin'ny toerantsika, zany hoe ahatonga antsika iombona amin'ny Kristy. Iny zany le symbole aseho tamin'ny endriky ny fiombonana tamin'i Jesosy, hita maso na mpandresiny antsika hitafy ny tenan'izay nandresy ny herin'ny fahafatesana ka nahatonga antsika ho isan'ny mpandova ny fiainana mandrakizay miaraka aminy. Vakitsika ny Korintiana voalohany toko 5:20 hoe ny 9:1-10 ka hatramin'ny 9:7-10. Amin'ny anaran'i Jesosy, indro zava-miafa nanambarako aminareo, tsy hodimandry avokoa isika rehetra fa vetivety toy ny indray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany, dia hovana isika rehetra ka ho tsofina ny trompetra, ary ny maty atsangana tsy ho lointsony, ary isika hovana. Fa ity mety loha ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahalovana, ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahafatesana. Fa rehefa mitafy ny tsy fahalovana ity mety maty ity, ary mitafy ny tsy fahafatesana ity mety maty ity, dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe ny fahafatesana no resena ka levona. Ry fahafatesanao, aiza ny fandresenao? Ry fahafatesanao, aiza ny fanondronanao? Faniota ny fanondrona ny fahafatesana, ary ny lalàna no herinota. Fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Koa ny raha lamalalako dia miorena tsara, aza miova ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Hitantsika ngamba ny tenin'ny apôstôly Paoly pasteur amin'ny 9 farany amin'ny 9:7-10 hoe anisan'ny récompense omen'Andriamanitra ao anaty fijoroana sy tsy fikelezanaina androso amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fanovanatsika hitafy ny tsy fahalovana. Satria hozy izy ny apôstôly Paoly raha manome marika tsara tsika, raha manome marika atsika ny tenin'Andriamanitra ka mandinika tsara isika ny famarin'io teny nambaran'ny apôstôly Paoly io tamin'ny alalan'ny fanahy, dia manondro an'izao teny izao: amin'ny fotoana anovanantsika hitafy ny tsy fahalovana, dia eo vao mitranga lay ten'Andriamanitra hoe ny fahafatesana no resena ka levona. Amin'izao zao mbola tsy levona ny fahafatesana, fa rehefa tanteraka le fiovana hitafitsika ny tsy fahalovana vao levona ny fahafatesana. Fa amin'izao fotoana izao kosa nefany manam-pahefana amin'ny fahafatesantsika, satria manandrana sady ny herin'ny fiainana ho avytsika amin'ny alalan'ny fanatsika ny Saint-Esprit ao anatsika. Dikan'izay ny fanahy masina dia manome antsika ny autorité an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fandraisantsika an' Jesosy, finoantsika an' Jesosy, dia manaiky antsika ny herin'ny fahafatesana amin'ny anaran'i Jesosy. Zay mahatonga ny tompony teny tamin'ny mpianany hoe mandeha izy avoiny dia voly atsangano ny maty. Tsy midika akory zany hoe andehantsika dia stilitila fotsiny hoe atsangako daholo no materan'ny tanàna, fa tetin'Andriamanitra olazaina fotsiny hoe disponible ho antsika ny fahefana afahantsika mibaiko ny herin'ny fahafatesana amin'ny alalan'ny herin'ny famonjena izay ndraisintsika avy aminy. Fa amin'ny fotoana anovanantsika dia ny fahafatesana hozy izy Paoly no resena ka levona. Amin'izay fotoan'izay tsisy fahafatesana intsony ny dikany. Tesaloniana voalohany toko 4 pasteur ny 5:5-10 ka hatramin'ny 5:1-20. Aminaran'i Jesosy, fa izao no lazainay aminareo amin'ny teny tompo, isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny tompo dia tsy mba hialoha izay efa nodimianitra tsy akory, fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra, ka izay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Hitanareo amin'izay le hoe maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha, zany hoe rehefa mitsangana ny maty dia tsika velona amin'izay le aorian'izay hovaina koa hifanaraka amin'izay le hoe hitafy an'izay tsy fahalovan'izay. Efa nizaraiko foana ny mikasika mombany hoe inona le corps tsy mety loha io. Io corps tsy mety loha io dia tsy inona fa ny fanomanan'i Jesosy ao anatsika ny fiainany. Io le Jaona toko 4:4-10 le mivako toy izao mianaran'i Jesosy anie: izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, ary izao anangana azy amin'ny andro farany. Amen. Hitanareo ny tanjona farany eo ambadiky ny fihinanana sy fisotroana ny rahan'i Jesosy sy ny nofony dia ho amin'ny tanjona ananganana heveran'Andriamanitra antsika anangana amin'ny andro farany. Ny dikan'izay efa nalefa n'Andriamanitra meloha ato anatytsika ara-panahy ny nofony sy ny rany mba ahafahan'Andriamanitra manova antsika hifanaraka amin'ilay endriky ny nofo Jesosy nandresy ny herin'ny fahafatesana amin'ny fotoana ananganany antsika.
zany hoe kristina le signery ny fahafatesana ho amin'ny tanjo mpandevonana ny fahafatesana amin'ny fotoana novanantsika hitafiny tsy fahalovana de zay tahaka ny endrika jesosy tokoa sy tahaka zay niaina n jesosy zany tamin'ny nananganana azy tamin'ny maty mazava angambo zany pasteur zany hoe pasteur zany somary ataoko zanaka fanontaniana tena tsy kisangisangy mihitsy zany ny fandraisana tena tsy kisangisangy mihitsy zany fihinanana nofo ny fihinanana nofony jesosy misotrondrany de jesosy mihitsy nylaza hoe fiombonana endriky ny communion ny communion zany aseho amin'ny zavatra hohanina miditra ny anatintsika ao anatin'ny vatantsika ny communion fa ny communion kosa nefa ny ao anatin'izy le hoanitsika iny zany dika hoe mifamatotra amin'andriamanitra tsika reo mifamatotra moa zany de ohatrany hoe tsy de fiteny loatra le mifamatotra fa hoe miombona amin'andriamanitra alliance amin'andriamanitra andriamanitra tsina tsy mamatotra fa andriamanitra milibere ny olona fa ao anatin'le fiombonana ny maridrefy iainantsika n'le fafahana amin'andriamanitra de iny zany le fihinanana iny ny rano jesosy sy ny nofony iny dia afatsika misitraka de ny aty ambonin'ny tany sady ny fahatsarany fiainana meloha amin'ny fotoana anovanantsika tena ho ao am'le fiainana mandrakizay am'izay ok pasteur iny ary teo am'le 1 Thessaloniciens 4:15-16 tsika teo datary amin'ny resaka hoe le fiaviana zany le fiaviana hoe tonga jesosy a de le fanontaniana teo moa le hoe zafady vetivetika le fanontaniana teo moa zany le hoe olona milaza ny tenany kristianina fa ohatrany tsy mino an'le enlèvement de nazava tsara le tao am'le 1 Thessaloniciens 4:15-16 teo a resaka momba ny enlèvement fa afaka azavay ny pasteur kely ve hidirana lalindalina kokoa io resaka enlèvement io afaka moa ny anaran'izany zany développena kokoa ya ny enlèvement zany raha miverina jesosy zay le zay misy le fiainana kristianina tsika zanak'andriamanitra tsy tiany jesosy hijanony eto tany aoriny fotoana ivereniny mpakatra atsika zay natonga azy ny teny mijona toko 7:1 sy ny 2 hoe tamin'ny mpianany hoe aza malahelo ny fonareo minoan'andriamanitra minoa akoho ao an-trano ndraiky misy fitoerana maro raha tsy zany de efa nilaza taminareo fa ndeha mboatra fitoerana ho anareo ary any am'izay toera kosa izy no hitoeranareo koa zany hoe jesosy nanondro zay hitoerany mazava be le zavatra tiany tompo teneniny eto manondro zay hitoerany andriamanitra midika fa ny fiverenan'i jesosy apakatra amin'ny fiangonana lay fotoam-pitsinjana io le fotoam-pitsinjana tsy fotoam-pitsarany io fa fotoam-pitsinjana tsy Matthieu 24 io fa io le fotoana mialohany fataterany Matthieu 24 ny Matthieu 24 jesosy io miseza fiandrianana mizara ny osy ny ondro amin'ny akavisy amin'ny akavanana ny maty rehetra de ivoaka ny fasana ary ny olombelona rehetra dia hotsaraina manoloana ny seza fiandrianana ny zanak'ondry ary izy dia anavaka ny ondry sy ny osy zay ny voalaza ny tenin'andriamanitra eo zany vao tena mivoaka amin'izay ny didi-pitsarana maneho sy mafiorina ny fahaverezana ny olona anankiray sy ny fandovan'ny olona anankiray fiainana ihany koa fa eto zany de tiako lazaina tsara kokoa ny kristianina ny manolona ny fony sy ny finoany ary ny fitiavany amin'ny fametrahana ny lanjany mandrakizay eo amin'ny fiainana azadino tamin'ny andro ny enoka to amin'ny andro ny enoka zao andriamanitra efa nanao an'izay le fanjavonan'izay pasteur hitatsika am'le fanazavana kokoa tia antso averiko tsony hoe matetika fa mitindray mandeha tia somary tena hoe ho averiko anairana antsika kristianina le izy andriamanitra zany efa nanao esehany enoka zany hoe rehefa nakasitrany enoka ny ara-dita amin'andriamanitra dia avetrany de nanjavony izy a de tsy hita zay nandehanany hoe nakaiza raha dinitsika tsara angamba ny boky Genesis toko 5 be dibe reo olona ndrazambe ny enoka zay hitatsika fa ny farany fahafatesana daholo ao amin'ny Genesis toko 5:7-20 ane pasteur azafady leny tompoko Genèse 5:18-24 naran Jesosy ary rehefa 12 amby 100 taona ny andro ny ainan'ny Jareda de niteraka ny enoka izy ary ny andro ny ainan'ny Jareda tao aorian'ny niterahany any enoka dia 700 taona ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy ary ny andro rehetra ny ainan'ny Jareda de 12 amby 700 taona de maty izy io zany le hoe maty izy
ary rehefa 5 taona ny andro ny ainany enoka zany hoe 65 ans dia niteraka ny metosela izy ary niara-nandeha tamin'Andriamanitra 300 taona enoka taorian'ny niterany amin'ny metosela ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy ary ny andro rehetra ny ainany enoka dia 5 amin'ny 300 taona 365 ans ary niara-nandeha tamin'Andriamanitra enoka ka tsy hita izy fa nentin'Andriamanitra. Eno tsara 5 taona zany enoka no nateraky ny rainy non niteraka metosela ny zanaky enoka ny 300 taona taoriany nahateraha metosela enoka no nyaina teto ambonin'ny tany satria rehefa nakasitrahan'Andriamanitra ny fiainany enoka dia nanjavona izy. Raha mandinika tsika ny Genesis 5:5 dia maty i Adama, fahavalo maty i Seta, faraky 10 maty daholo ireo karazany 10 maty, fa 4 maty, fa 7 maty, fa 20 maty, fa 7 maty, faraky amin'ny 30 amin'ny 9 io zany maty daholo, fa amin'ny 9 fa 4 nanjavony enoka. Dia hitan'ny pasteur zany zavatra mitranga tsy mila hoe mino enoka na tsy mino fa rehefa nampifanandry fotsiny enoka tamin'izay révélation nomen'Andriamanitra azy dia niavaka tao anatin'ny maro izy, zany hoe misy génération fandimby fa niavaka enoka. Teteny zany eto hoe inona ny antony nahatonga ny enoka nyaina tao anatin' zay fatokina sy fijoroana ampinoana zay fijoroana ampinoana ny fanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra. Etretanao ny pasteur fa amin'izao hoe misy olona 5 taona miaraka amin'i Jesosy dia miverin-dalana tsy mafiorina ny finoana sy ny fatokinan'Andriamanitra, tsy hoe niaina tao anatin'izay fakasitrahan'Andriamanitra zay ka nahazo sitraka tamin'Andriamanitra ohatra niazony ty lehilahy tao hoe enoka ty. Inona ny antony? Ao amin'ny Genesis 5:5 ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20 dia manambaratsika ny tantaram-piainany zay niterahany enoka ny metosela. Ny dikany hoe metosela dia zao hoe amin'ny teny frantsay dia hoe quand il mourra ça arrivera, zay ny dikany, zany hoe mitrangy zany zavatra zany amin'ny fotoana hafatesany. Dia mahavariana hoe maninona nataony enoka an'izany ny anaran'ny zanany? Tsotra le izy nampahitan'Andriamanitra vision enoka hoe izy zavatra hitranga amin'ny fotoana hafatesany ty zanako ty. Dia zao ny zavatra nisy, Andriamanitra mety tena naneo miarihary any enoka fa rehefa maty metosela dia hitranga ny deluge, zany hoe iseho amin'izay le safodrano, le safodrano zay andobo an'ity tany ity andravan'Andriamanitra n'izao tontolo zao. Iseho zany ny batisan'ny rano ho an'ny tany amin'ny fotoana afatesany metosela. Dia zao le izy raha vakitsika tsara ny baiboly mikasika momba ny tantaram-piainan'io metosela io tokoa dia naneo amin'ny antsipiriany reo kajy manapirofo fa tamin'ny fotoana nahafatesan'ny metosela tokoa iny taona iny zay nahafatesan'ny metosela no nitrangany safodrano teto ambonin'ny tany. Andao eo rahantsika kaiky ny fisiany zay fahamarinan'izay mba hijerevantsika ny fisotran'izany ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Jereo ny Genesis 5:5 manomboka amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa 720 taona ny andro ny aina amin'ny metosela 187 ans ary ny andro azafady dia niteraka ny lameka izy ary ny andro ny ainan'ny metosela taorian'ny niterahany any lameka dia 220 amby 700 taona ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy ary ny andro rehetra ny ainan'ny metosela dia 9 amby 700 taona dia maty izy ary efa 220 amby 100 taona 182 ans ny andro ny ainan'ny lameka dia niteraka zazalahy izy ary ny anarany azafady ary ny anarany nataony hoe Noa fa hoy izy ity ny ampionantsika amin'ny asantsika sy ny fisasaran'ny tanatsika noho ny tany izay voaozan'i Jehova. Ary ny andro ny ainan'ny lameka taorian'ny niterahany Noa dia 5 amby 500 taona ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy ary ny andro rehetra ny ainan'ny lameka dia 7 amby 700 taona dia maty izy ary efa 500 taona Noa dia niteraka ny Sema, Ama ary Jafeta izy. Amen. Zao enoy amin'izay le izy enoy tsara ty kajy ty lameka niteraka ny Noa ozy izy ny baiboly niteraka ny Noa lameka tamin'ny 220 amby 100 taonany
182 ans. Lameka io a zanaky Metosela. Metosela nefa niteraka ny Lameka 187 ans. 187 ans. Zany hoe Metosela ozy izy ny baiboly 7 taona niteraka ny Lameka izy. Fa tamin'ny faha 7 taona ny Lameka no niterahany Lameka any Noa. Zany hoe mbola velo Metosela tamin'ny fotoana niterahana Noa. Tamin'ny taona 2 taona ndika fa rehefa terako Noa dia toy izao ny taonany Metosela amin'izay. Zao ny taona Metosela 7 taona niterahany any Lameka plus 2 taona niterahany Lameka Noa mbola teo izy égale 369 ans. Tamin'izy 369 ans zany a niteraka Noa. Dia zao ny zavatra mitranga. Io taonany Metosela io rehefa teraka Noa tamin'ny fotoana niterahany Lameka ny Noa zany dia ampina ny taona izay niterahany Metosela ny Lameka dia manome antsika 7 taona. Ao a 369. zao anefa ny baiboly dia milaza fa 7 taona nahafatesany Metosela. Eo zany izy Metosela ny maty. Dia zao zany raha atao zany ny soustraction na ny hoe esorina le 7 taona ny Metosela tamin'ny terahany any Lameka sy ny terahany Lameka ny Noa zay nanome 7 taona zany. Fa velo mbola teo Noa dia maty izy rehefa avy eo dia zao ny 7 taona ny esorina 7 taona mira 100 taona. Ary io sisa ampiny 100 taona io zay niaina Noa dia zay niainany Metosela dia voalaza ao amin'ny Genesis 7:5. Jereo ny Genesis 7:5 pasteur azafady amin'ny anarana-maherin'i Jesosy ary efa 100 taona Noa raha tonga tambonin'ny tany ny safidrano. Dia hitantsika amin'izay maneho an'le taona ny 100 taona tena maty mihitsy zany Metosela dia nitranga ny deluge. Zany hoe le vision napahitana ny Enoka dia tanteraka ara-potoana rehefa trandrana ato amin'ny soratra masina tokoa ny taona ny ainandreo olondreo dia manome an'le 100 nahafatesan'ny Metosela ny vanim-potoana ny sehoany safidrano. Teteny zany fa Enoka nefa tamin'ny fotoana napahitan'Andriamanitra azy ny amin'ny vision amin'ny Metosela hoe rehefa ho faty ny zanakao dia amarana ny tany dia izy rery nazo an'le izy. Eritreretony raha ndresaka tao an-trano izy hoe rehefa ho faty n'ity zazy ity dia ho rava ny tany mezan'ny olona izy. Zay no mahatonga an'le kristianina rehefa tenenina izy fanjavonany hoe izy zavatra hitranga dia me izy tsy mino satria tsy zatra miray amin'Andriamanitra dia tsy mahazaka amin'ny feo an'Andriamanitra manao ny fahamarinan'Andriamanitra ho toy ny revingadra. Ary efa atrao anaty epitra mihitsy ny dada Bishop efa misy miteny hoe efa tamin'izany ary efa nisy ny teny hoe efa irenay hoe ho avy ny faharandro sy ny karazany dia hatramin'izao moa zany le izy mbola io mitoy io ihany. Dia zao zany zavatra nisy Metosela no repère amin'ny vanim-potoana anairana ny Enoka ny fahatongavany deluge tamin'ny andro Noa. Noa ny vavolombelona nanatrika ny fisian'ilay safidrano. Noa fo ny voateraka tonga dia nomanina nanao samby fiara. Ary Noa tsara fijoroana teo anatren'Andriamanitra mba anehoana ny imazon'ny olona ao amin'ny Kristy ao amin'ny samby fiara arovana ny fotoam-pandringanana. Fa Enoka napahitana an'le vision tamin'ny nahaterahan'ny Metosela ny fisian'ny deluge fa tsy Noa. Dikan'izay tsara fototro Noanina tonga azy ny afaka tao anatin'le safidrano. Fa Enoka kosa tonga dia nanomana ny fijoroany tamin'ny fiarahany tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fampiorenan'ilay révélation sy vision zay napahitan'Andriamanitra azy. Ahoana moa fisehoan'ilay izy? Enoka ny nahita dia jereo fa niomana tsara Enoka ary rehefa nahitan'le révélation Enoka dia nametraka ny mandrakizay ho ambony lavitra Enoka dia voatahirina ndritry ny 300 taona ny fanoloran-tenany. Ny fanoloran-tenany Enoka tsy naoriny tamin'ny famantarana sy fahagagana. Ny fanoloran-tenany Enoka tsy naoriny tamin'ny zavatra ilainy avy amin'Andriamanitra. Fa maninona naharitra 300 taona izy raha hoarina mipino amin'izao 5 taona dia efa miodina.
fa neny enoka tena hoe tafajoro sy impeccable tsara satria nahita enoka rehefa nampahitan'andriamanitra atao anatin'le vision ny fisiany fiafarany fiainana mifanaraka amin'ny fahafatesany metosela zanany de ozy izy tsaroko fa mandalo ny tany Andriamanitra fa isafidy ny aina miaraka aminao amin'ny mandrakizay rehefa nasehon'Andriamanitra azy fa nitaona amin'ny metoselany zanany fiafarany tany tonga de tsy nampifamatotra amin'ny fony tamin'ny tany enoka vola aveo ozy izy enoka tsy olany zany na tsisy azy mariazy mbola mety misy tsy manambady ny sasany tsy problème koa zany asa sy ny sisa miliara zary nampahitana fa hofoana sopotika ny taniko tsy mandrakizay le izy de ozy izy enoka tsy ratsy ny fisiny zany fa zao tsy ampifamatotra ny foko am'zany de hitantsika tsara mifanolorantenany enoka fa naharitra le izy hitanao zany mahatonga andreo mpiny be dehibe am'izao vanim-potoana zao atototo ny filana hitady fiangonana atototo ny filana hitady fahagagana everiny fa le fitsarany hita maso eto an-tany ihany no antony any-pony an'Andriamanitra de tsy voatahiry le hafanana ao anatiny ho an'Andriamanitra satria tsy maro toerana tsy tsara fondation enoka tompoko tsara fondation tsara fototra izy zay no natonga azy naharitra telonjato taona mifanolorantena ary tsy niova de zao rehefa niarana tamin'Andriamanitra hitan'Andriamanitra le firetana fa tena ao amin'ny lehilan'Andriamanitra azy mihitsiny tonga de nanjavona izy zany hoe ohatr'izay mihitsy zany ny zavatra hitranga rehefa hoavy Jesosy de ozy ny tompo rehefa voatory maneran'izao tontolo zao ty filazantsara ty ozy de ho avy ny farany nidikan'izay ny firetana ao anaty fitoriana ny marodrefiny ny andro farany fa tsy le hoe le famantarana ny ona fotsiny lazain'i Jesosy fa hitrangy zany noho zany azadino fa nifetra ny filazantsara nitatra no mahatonga ny fahafangana ny fiverenan'i Jesosy raha ohatra mantsika miovy zao tontolo zao mandeha fangana le fijoroana amin'ny sitrapon'Andriamanitra iainantsika amin'le karazan'olona kasitranoatra enoka de vetivety kely de miveriny Jesosy enoka ny voalohany fa be dehibe ny anjavona oriny enoka koa tahak'izay anovan'Andriamanitra azy vokatry ny fisiny zay asa-pamonjeny zay sy fanomanana tian'Andriamanitra atao zay ka isika tsiray avy de mila manana an'izao marodrefy patakaran'izao eo am-panompona raha tsy zany tsy azo antoka ny fitehirizana anao tsy ratsy ianao tahina be tsy ratsy ianao manana ny zavatra rehetra eto ambony tany mety salama tsara ianao manambady aman-janaka ianao manana ny areny ianao manana trano fa zao tadidio aza mikirana ao anatin'ny fonao zany ka atonga anao hijoro amin'ny tsy fahamareniny ao anatren'Andriamanitra azy fikirana hitanareo raha vao fikirinao le izy de miazona anao koa ary raha vao miazona anao le izy de mahatonga anao tsy hiakatra hitanareo raha ohatra zao ka fatorana ny tongotrako amin'ny tady mahazaka sy le fil be reny de efa tonga Jesosy ka tokony hiakatra de eo ampikarana am'izay de tazomy le fil fotsiny le tonga de tsy lasa ohatraohatr'izay zany le zavatra mitranga misarisary-tsaina mampitsikaiky matsikaiky ny fijerevana le izy fa ny tena marina rehefa na mifatotra azy ianao ka rehefa tena olona nakasitrana mihintsana miaraka amin'le nofo le fatorana de tafiny tsy fahalovana ihany ianao hoany amin'Andriamanitra kanefa ny ara-panao anatin'le izy dia misy ifandraisany amin'le tenin'i Jesosy ihany Matthieu toko fa 4:20 andiny fa 4:20 Matthieu toko fa 4:20 ny andiny fa 4:20 fa inona moa ny tsy ho azon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao izy kanefa very ny ainy ary inona nomen'ny olona ho takalo ny ainy tsisy zavatra ho azonao omena atakalo ny ainao ary inona ny tsy ho azonao ohatra ka azonao zao rehetra nefa very ny ainao 1 Corinthiens 15:19 minaran'i Jesosy raha am'izao fiainan'izao ihany no anantenantsika an'i Kristy de mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika hitanareo ny olona atao hoe mahantra de zay olona manankina ny fanantenany am'izao fiainany zao eo amin'ny Kristy ohatrany hoe tonga de jereo ny imaziny le zavatra mitranga ny fanantrana zany tsy hoe rehefa manana ny zavatra rehetra ianao fa ny fanankina tsy hoe tsy manana ny zavatra rehetra ianao fa ny fanankinanao ny fonao amin'ny zavatra rehetra ilainao de raha am'izao fiainana zao ihany no anantenatsika n'Andriamanitra de orsy manitra indrindratsika de ozy izy Petera Petera voalohany toko faharoa andiny fa 2:10 aminaran'i Jesosy 1 Pierre 2:11 ry malala mananatra anareo aho satria vahiny sy mpivahiny anareo fa dio ny filany nofo fa miady amin'ny fanahy reny hitanareo ny filany nofo fadio hitanareo mahatonga ny olona tsy afaka mitraka filany nofo mahatonga ny olona kahihitra te an-dakanina mahatonga ny olona tsy tsara fanahy de zao fitiavatena hitanareo de ozy izy Petera mananatra eto ohatrany hoe enoka nahita an'le vision talohan'ny ovany
hoe vahiny sy mpivahiny re ianao ny eto aza mifikitra an'io fa tsy mandrak'izay zany io hitanareo ohatra le saka kely mahazo fromage dia any ambany latabatra ny miafina satria fanaperana aminy zay zavatra ilaina de ohatra zany mihitsy le sary tiany hoe vahiny sy mpivahiny manela marika eto ambony tany anehoana fa tsy eto ny mandrak'izay fa eto ny sary ahafahanao mijoro maneho amin'Andriamanitra fa tsy voafatotra nininona ianao fa libre amin'ny fotoana iverenana hitanareo ny olona mpanao voyage dia tsy mametraka fo any amin'ny toerana zay andianany fa tonga dia na tsara tareto ninona azy ny toerana andianany a dia tsy atakalo ny toerana zay tena misy azy eny antranony de ohatr'izay maiky ny ody daholo ny olona de ohatr'izay mihitsy ny mpanao vakansa maiky ny ody a tsika koa eto amin'ity tany ity maiky ao amin'ny Jesosy de aza mipetraka loatra miaina tahaka ny tompo-tany eto ambonin'ny tany fa mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra iaina ny sitrapony a eto amin'ity tany fandalovany ity Petera voalohany toko faefatra andininy fafito pasteur 1 Pierre 4 verset 7 amin'ny aran'i Jesosy fa tombotra ny farany zavatra rehetra koa endre ka mahonona tena amin'ny fivavahana amen mahonona tena amin'ny fivavahana no tian'Andriamanitra nanantsika fahonona tena fozy izy efa antombotra amin'ny fiafarany zavatra rehetra mba fantatrao ve fa misy dikany reny olona teo alohanao lasy reny napahitany anao dia aveo nanao velomanao ny antony de tehiteny aminao izy hoe mahonona tena fa tsy amin'izay zavatra hita maso fa na ny olona randalo ka inona ary mbola tonga amin'ny fotsika mbola iaina ao anaty fahakezitiana na ao anaty faratsy toetra ao anaty faratsy mpana maninona raha ohatra ka mba misy fotoana mandiny tena kely tena tsy nentiny nataoko Andriamanitra tena mibebaka aminao a de tsy averina ntsony le izy de tsy hodinao fanina le izy fa tena mily ianao matsapa-tena hoe ny zavatra tena tokony hoe faiko fa raha tsy faiko a meloha amin'ny fotoana ialako eto ambonin'ny tany a de anaraka any amin'ny fotoam-pitsarana misy teny zay ao anaty baiboly pasteur tena miteny mihitsiny ny sasany izy miariary de hita meloha amin'ny fitsarana fa ny sasany izy manaraka taorina zany hoe le manaraka zany a le afenina fa tsy ny bebahana nanodina fanina fa tsy ny tsorina de reny zavatra tretretrena nefany a tadidio tsara tsy maintsy ariary amin'ny fotoanany andao tsika ijery ny fanambaran'ny Petera ary alohan'ny tena mba inonao kristianiny hoe mila manomana ianao zany fotoana ampakarina anao zany Petera faharoa toko fahatelo a andininy fahadimy ankatra ny andininy fahafito 2 Pierre 3 5 à 7 amin'ny aran'i Jesosy fa minijamby ireo ka tsy mahalala fa nisy hatramin'ny ela ny lanitra ary nisy tany koa izay niseho tao avy tamin'ny rano sady rano no nanaovana azy a tamin'ny tenin'Andriamanitra ary rano koa no nandravana izao rehetra izao a talohany nanasaforana azy fa izao lanitra sy tanaketry izao dia hazonony zany teny zany ho amin'ny afo ka tehirizina ho amin'ny andro fitsarana sy fandringanana ny ratsy fanahy amen hitanareo a teteny Petera hoe nisy batisany lalovany tany tamin'ny andro Noa io ny batisany rano satria rehefa nodina tamin'Andriamanitra ny voary de tsy maintsy batize voavozina de ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe io tany io koa de mandalo ohatra ny passagen'ny olona eto ambonin'ny tany zao zany zao tany hitantsika zao de tany tranainy satria le tany mbola tsy vita batisany fanamasina da batisan'ny afo ny tany de efa vita batisan'ny rano tamin'ny andro Noa hoy Petera fa ny amaranana an'le tany amin'ny andro fotoana amin'ny fotoana tena hoe anovan'Andriamanitra azy dia batisan'ny afo zay le Petera faharoa toko fahatelo andininy fadimy ketra amdiny fafito teo pasteur de zao ozy izy Jaune any amin'ny Petera any amin'ny boky ny Apocalypse toko faraiky amin'ny roapolo izy zay miteny Jaune apôstôly Jaune hoe arisy lanitra vaovao sy tany vaovao hitanareo Andriamanitra de Andriamanitra ny zava-baovao raha vao tsy manaiky hovain'Andriamanitra ianao iaina amin'le fiainam-baovao de tsy afaka onona ao amin'le tany vaovao satria ny passagenao eto an-tany ny fotoana fohy hitarafan'Andriamanitra ny mandrakizay ianao eto an-tany zary raha misy 20 taona raha bendrinana sy 10 taona ozy izy maintsy amoizy raha misy ara zany hoe 100 taona na 700 taona zany efa malaina ny aina mandany mandehany amin'ireny hospice toerana misy be antitra reny raha te handre fitarainany ianao de ndana tarafo ny sariny tamin'izy mbola tanora sy ny fahanterany mety nananteny izy fa ny zanany no aviny kanefa tamin'ny fotoana anankiray mety nariny zanany izy satria ohatr'izay koa mety fitaizan'ny ray aman-dreniny azy de lasa victime amina ozona mitohy le olona zany hoe miaina tsy misy fitiavana ny tena arena reto a fitiavana ny tena arena de fijoroana amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny tena arena fifikirana amin'Andriamanitra misoran'Andriamanitra fa tafiditra anatin'ny génération tokony iaina ao anaty fiovana ny olona ratsy anie tsy mahazaka faratsy iny
tsisy olona ratsy toetra zany ka mazaka faratsiny ny pampirafy reny mba anytanio raha tiany ny ampirafesina andana nytanio e tena mitsotra aminareo fa tsy tiany zany mpangalatra tsy tiany raha angalarana izy nefa izy mpangalatra ary ny vavana be reny mba lelalela ho eny analakely ane raha finaritra izy tanao zao ny atao hoe fahendrena zay tsy tianao atao amin'ny tenanao de zaraina amin'ny hafa fa ny zavatra anankiray tehizana fanoloran-tena kosa de ataovy anatin'ny saina mandrakireo fa tsy manana lanitra ianao avelao zay tady fikitra eto ambonin'ny tany mitady voninahitra eto fa tsisy any an-danitra anao ny ataony fa tsy maninona libre en choix ndrehetra am'izay safidy tiany a andehanana amin'ny hoaviny a rapitso na ifikitra eto an-tany dia zefatra eto an-tany na iady ho an'ny tenany eto ambonin'ny tany fa tsy manaiky iandro ny tanan'Andriamanitra fa amin'ny fotoana anankiray ozy izy ny ten'Andriamanitra dia samy aseho miariary eo anatrehany fitsaran'Andriamanitra ny atao rehetra ty ambany masoandro dia ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe ny fiovam-potsika dia zavatra sarobidy amin'Andriamanitra ny fitehirizantsika n'ilay fiainana sy ny fanekentsika iveriny eo tongotr'Andriamanitra mahafantatra ve tsy ny ratsy vitatsika tsirairay avy reto ny tsy vitan'Andriamanitra ny amela azy fa ny fotsika tena vonona ny ova ny sarobidy amin'Andriamanitra mba hahafany mitsangana sy mamindra fo amintsika satria mandrak'izay ny famindrapono atsika hojerentsika moa zay rehefa aveo a amin'ny fanontaniana manaraka ngamba inoko pastora fa azo ny pino any atokantrano any ny lanjan'izany atao hoe finoana ny fiovan'endrika zany a amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy tsy maintsy mintsika fa misy fotoana anankiray tsy maintsy hijinjan'Andriamanitra antsika zay le enlèvement du Christ fa tsy hoe miandry fotoam-pitsarana akorytsika fa amin'izay fotoana zay a dia inoko a fa ho mitompo mandrak'izay tsika ho voninahitry ny anarana sitraka pasteur ty pasteur mba mangataka le olona mba ampiana kely fotsiny le izy hoe tendram-bava fotsiny hoe izy hoe zaho izy tena minina enlèvement fa manitikitika ny saiko tompoko hoe le manjavona melova zany soahan'i Jesosy zany hoe tsy mandalo fahafatesany nofo akory zay zany le fanontaniana zanany kely fotsiny e tsy efa vakitsika teo pasteur zany hoe averiko kely fotsiny ny Tesalonianina milaza fa ny maty eo amin'ny tompokoa na maty ara zany de hitsangana de hitafiny tsy fahalovana de tsika velona zay mbola miaina aty ambony tany koa dia hitafiny tsy fahalovana zany hoe anjavina miaraka amindreo zay maty tao amin'ny tompo ka natsangana hitafy zany tsy fahalovana zany ka mazava le izy fa tonga de efa voavaly teo le izy fa tsy maintsy vakiko le izy am'izay hitanao tsara hoe tena maniaraka tsika ary manaraka tsara le question ty fanontaniana ty ndray pasteur fanontaniana efa tamin'ny heriny any izy ty fa mangataka zany le olona mba hoe averina le izy zany hoe mba averina dada bisopy mahita anazy eo hoe ahoana ny amatarana ny olona misy fanamamitaka ny olona ray hoe ny hoe fitaka aloha zany aloha tonga de ataoko ny définition any ny fitaka aloha zany de zavatra mody tsara kanefa ratsy velona ny ao anatiny zany hoe raha dika misy ny fitaka dia matoma mitaka zany tsy tonga de le ratsy endry ny faharatsiana no aseho fa tsy maintsy ho endriky ny fahatsarana mody endriky ny fahatsarana aloha no arentirenty arantiranty voalohany baiboly a de milaza fa ny anjelin'ny aizina dia c'est déguisé na maka ny endriky ny anjelin'ny fahazavana ihany koa noho izany zany a tiako fantatry ndretrarehetra fa ny hoe fitaka de manambara fahatsarana ivelany isaky ny olona zany niezaky ny iaro ny prestigeny de fa misy tsy mety ao fa manino io no arovana ary zay le teneniko hoe ny fetombon'ny fanahy mamitaka de manompoka te hiady ho an'ny tena ny olona zay milaza fa misy Andriamanitra eo zany aloha ny fendohan'ny fanahy mamitaka ny fanahy mamitaka de tadio rehefa jerena de ohatrany zanak'ondry ivelany fa ny ao anatiny ambody mpiatsara velatsy de ozy Jesosy hoe toy ny ambody izy mitafy ody zanak'ondry zany hoe le fitaka hoentiny zay mahatonga azy raha misy mitory filazantsara eo aminareo ozy izy ka zavatra hafa nitorino ozy izy Paoly de ohatrany ambody mitafy ody zanak'ondry izy mamitaka sy mampiahaka ny ondry ho any amin'ny lalany tsy fahamarinana tsy alalan'Andriamanitra fa ho an'ny tombotsoa ho an'ny tenany hitanareo am'izao zany tsika mila mailo tsara hoe ao anatin'le bergerie tena mety mahasoa ny fiainam-panahintsika vesa ao anatin'le bergerie tena hoe mety misy fanahy hafa miditra amitaka amin'ny fifatoatsika ka ampiala atsika amin'Andriamanitra eno tsara inona ny vesatra ao anatin'ny fonao fanjakan'Andriamanitra ve sa ty tany ty raha ohatra ka ty tany ty ny ao anatin'ny foa de ny afantarana fa santroka le izy ny fefaran'le fivoriana ao a tsy mampitodika any amin'Andriamanitra fa mampitodika any amin'ny olona ampiasain'Andriamanitra
endriky ny fanahy mamitaka zany. Ny anankiray faharoa ny fanahy mamitaka koa de maneho fa toy ny safisafony fotsiny momba an'Andriamanitra mba handemeno ny fonao fa rehefa tafiditra tsara ianao rehefa aveo de apiriatiny ianao tsy tena iainao anaty fahafahana tanteraka, lasa mahatsapa vesatra ianao satria le présence n'le fanahy zany le présence ny fanahin'Andriamanitra tsy tena ao anatin'le assemblée. Rehefa présent anatin'ny assemblée ny fanahin'Andriamanitra de misy fifalianao, tsy misy fiampandaninao, tsy misy fitokotokonao, misy firaisapo ao, misy même objectif, même vision. Misy ny fitiavan'i Jesosy ao, misy enonao mihitsy ny hoe isaky ny andeha ho any amin'ny assemblée anao de faly be fa tsy vesatra be ho anao hoe andeha ho any koa, fa tena hoe ho any amin'i Jesosy zahay, ary tena renao mihitsy ny hoe refuse lay fivoriana satria toerana anankiray ahitanao an'Andriamanitra. Ny olona ao anatin'ny fivoriana misy fanahy mamitaka de tadidio tsy zay zavatra sain'i Jesosy toriana ny toriana fa zay zavatra ilain'ny olona, efa nolazaiko foana zay. Zavatra ilain'ny olona. Fa maninona ny olona no aranty ny zavatra ilainy, aranty ny zavatra ilainy mba azahoana ny fony. Fa rehefa azonao ny fony nefany tsy voatery zay ilainy tena maso azy no azony, satria rehefa tsy avy amin'Andriamanitra ny zavatra lazainao de tsy hitondra fiovampo an'ny olona, tsy hitondra fitsarana ho an'ny olona, tsy hitondra fiadanana ho an'ny olona. Fa ny zavatra rehetra nefa hain'Andriamanitra atao, tsy zavatra mpanantenainan'ny olona le izy fa zavatra azon'ny olona raisina eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra rehefa manotr'Andriamanitra ka mifanaraka amin'ny sitrapony ny zavatra zarainy. Ka mifanahy mamitaka koa indraindray de ohatran'ny hoe malefaka be ty ivelany fa orgueilleux be mihitsy ao anaty. Zany hoe le fanahy mihitsy zany tsy mamela an'le olona, tena hoe amoaka n'le votsara avy amin'le azo tsara ny poirany, de tsy ny azo tsara lazain'i Jesosy io fa azo fijaliana. Hoe miresaka momba ny vokatry ny famonjena izy tsy mitovy ny zavatra tenenina sy ny ao anatin'ny fo. Mety mitory an'i Jesosy fa tsy maneho an'i Jesosy. Zay mahatonga le ina le hoe maneho an'i Jesosy, mitady an'le fruit Andriamanitra. Fruit ny tadiavin'Andriamanitra fa tsy fahaizana mitory, tsy fahalalana zaraina fa fiainana zaraina, ny ainana avy amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Matthieu 7:17-18 pasteur azafady. Matthieu 7:17-18 aminaran'i Jesosy de toy izany ny azo tsara rehetra de mamovo atsara, fa ny azo ratsy rehetra de mamovo ratsy. Ny azo tsara tsy mety mamovo ratsy ary ny azo ratsy tsy mety mamovo atsara. Hitanareo le izy, ny azo tsara ny vokatry ny famonjena dia ny azo tsara tsy mety mamovo ratsy ary ny azo ratsy tsy mety mamovo tsara. Dikan'izay ny amantarana ny olona anankiray hoe tena an'Andriamanitra izy de tsy ny zavatra toriny fa ny vokatra avoakany eo amin'ny fiainana. De hitanareo voalazan'i Jesosy io, attention fa mitoy anie le azo mamoaka voa sy le fananarana amin'ny mahatompo hoe jereo tsara ny Matthieu 7:15 teo ka hatramin'ny 9:7 somary toy izy kely pasteur hatramin'ny 23 Matthieu 7:17-23. Tonga de toy averiny kely. Ay, aminaran'i Jesosy de toy izany ny azo tsara rehetra de mamovo tsara, fa ny azo ratsy rehetra mamovo ratsy. Ny azo tsara tsy mety mamovo ratsy, ny azo ratsy tsy mety mamovo tsara. 19 ny azo rehetra izay tsy mamovo tsara de ho kapaina ka atsipy anatin'ny afo, ka dia ny vony no afantaranareo azy. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko niditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapon'ny raiko zay any an-danitra. Maro ny anao amiko amin'izany andro zany hoe tompoka nefa tsy efa naminany tamin'ny anaranao va zahay, tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va zahay, ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va zahay, ary de ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatrizay miala amiko ianareo mpanao meloka. Hitanareo ny fametra an'Andriamanitra ny lanjan'ny vokatry ny fanahy no ny fiasan'ny fanahy sy ny fahasoavana. Zany hoe eto Andriamanitra de manaitra antsika teteny Jesosy hoe fitaka ny vokatra tsy ny eloavan'ny toe-panaraka an'Andriamanitra, fitaka ny fampiasan'Andriamanitra tsy ny eloavan'ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Iny le averiko foana, lasa fanamarina tena ho an'ny olona ampiasain'Andriamanitra, tsy hampiova azy akory ny fampiasan'Andriamanitra azy.
satria Jesosy milaza fa nivokatry ny fanahy azo raisina eo amin'ny olona no maneho no mahany Jesosy ny olona fa tsy ny fanomezan'ny fanahy mampiasa ny olona ho fantsona tsara eo ampelantanan'Andriamanitra aneo fanihom-pamantarana sy fahagagana. Ilaina ny fanihom-pamantarana sy fahagagana fa fitaka ho an'ny olona tsy manana toe-panahy tsara amin'ny lalina sy anamafonifony anamarina ny tena akory ara indrindra moa hoe mahita maty mitsangana izy na ataontsika hoe asa lehibe lazainy Jesosy teo na maminany sy mahita ny ao anatina vision na zava-miafina dia lasa ohatrany hoe endrika anamarina tena tsy ahafahan'le toe-po mivelatra ho an'Andriamanitra anazava kely mihitsy mikasika amin'le fanahy mamitaka. Dia eo le fanahy mamitaka fanahy miantehitra amin'ny fampiasan'Andriamanitra fa tsy fanahy mitaonanao iova amoaka mivokatry ny fanahy zay ahafahanao mifankahita amin'Andriamanitra amin'ny fotoana anankiray zay ilanao eto ambony tany. Ny fanahy masina dia mametraka tombo-kase ao anatsika ary ny tombo-kase zay apetraky ny fanahy ao anatsika amantaran'Andriamanitra atsika dia aza dimy fa mifototra amin'ity famarina anankiray ity aoka izay rehetra manona ny anaran'ny tompo dia hiala amin'ny ratsy. Timoty 2:2 amin'ny anaran'i Jesosy 2 Timothée 2:19 kanefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manana izao tombo-kase izao ny tompo mahalala ny azy ary koa aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy. Hitantsika amin'izay le izy tsika zany takin'Andriamanitra misy olona efa lehibe ianao efa antitra ianao efa tena hoe fotoana kely sisany mety any eto ambony tany tsy fantatra hoe roviny fa le fo tsy tena mivelatra ao an'Andriamanitra tanteraka. Rehefa zavatra ao an'Andriamanitra dia indraindray tiana ao amavana fa mbola velona ao amin'ny nofo nefa rehefa hoe mijoro eo anatren'Andriamanitra dia ohatrany tena an'Andriamanitra be zany tena mahavita mandresy lahatra be zany fa rehefa tena hoe iaino amin'ny fiainany andavanandro izy dia hita ihany hoe voageja sy kenda ao amin'ny nofo satria tsy mahafoy eo an'Andriamanitra akory tena tsy na fotoana andoliana na fotoana ivavahana na ho any asa an'Andriamanitra na mifamafazana an'Andriamanitra io rehetrarehetra io zany miaraka daholo eo amin'le fanehoana toe-po anankiray atao hoe tia an'Andriamanitra. Asanareo ve le tiako zaraina pastor dia eto moa tonga ny tompo miteny hoe maro ny miafina ao ambadiky ny fampiasan'Andriamanitra azy. Ina anie tsy ianao no miasa fa Andriamanitra ny miasa. Andriamanitra iny ary zay no lazaiko amintsika tsirairay avy na ny Madagasikara zany na aty France zany na ny Allemagne zany na manerana an'izao tontolo izao zany dia tia hiteny aminareo fa ny fampiasan'Andriamanitra atsika efa lovantsika avy aminy ty iraka ty dia efa nomen'Andriamanitra ositra anankiray afaka an'io fanihom-pamantarana ngeza be amin'ny alalan'ny fampiasan'ny zanany ato amin'ny tiraka ty Andriamanitra na iza Jesosy ny eo ambadiky reny fa tsy pasteur Rodolphe ary teteny hoe afaka nisitraka mihoatra lavitra noho izao isika fa ty reto ny tiako anaranareo raha izazy lazainareo fa rainareo amin'ny finoana fa tsy ray ra-panahy rainareo amin'ny finoana nampahalalanareo an' Jesosy azy no milaza fa na ninninona endrika sy ny sehony zany teo amin'ny fiainako ka nampiasan'Andriamanitra hatramin'izay ka hatramin'izao dia niezaka ny tsy ampifamatotra amin'ny fiainako amin'ny fomba fampiasan'Andriamanitra fa raha voazay ny zavatra mitranga hoe ampifaliany fanahako fa nampiasain'Andriamanitra nefa tsy tokony hoe hifaly amin'izany fa tokony hifaly rehefa voasoratra fotsiny hoe voazona amin'ny famonjena. Matetika ny déviation ho an'ny antikrista mba ahafahany misitona anao aka mivoninahitran'Andriamanitra satria devieny ao anatin'ny onction ianao le ositra ihany no amatorany ianao zany hoe le ositra ampiasan'Andriamanitra anao lasa fitaka ahatonga anao hevitra sy akafy fa ianao ny lehibe ianao mahavita zavatra tsy anao io fa aza mampifamatotra anatin'io zavatra roa ny tsy maintsy hitranga na stopetro eo ny tanan'Andriamanitra fa izy Andriamanitra mizaha toetra kely hatra izy na le izy mitaonanao hibebaka ny ten'Andriamanitra no bokon'ny Romana dia milaza fa ny fahatsara-panahan'Andriamanitra sy ny famora-panahany dia mitona antsika manina ozy izy hibebaka dia indraindray ho an'ny olona efa mahalala fa naniny anehoana fitiavana mba handohalika ao anatreny fa raha vao misy orga tafiditra raha vao misy orgay tsisy orga any amin'ny elo any tsisy orga tendrena fa any an-danitra ny misy mozika tsara tokony hitoerantsika amboary any fomba fiainana amboary lesy fa sisy ny tena matio teo hoe betsaka amin'izany nilaza amiko hoe tompoko tsy zay lesika maro nilaza amin'izany hoe betsaka ny teny hoe efa namoaka dia mita amin'ny anaranao zay ka tsy zay lesy maro nilaza amin'izany hoe inona daholo ny zavatra tsy fihetsiketsehany ivelany le izy afaka miafiny ao anatrehako zao ianao hoe tena olona faran'izay tsara tare indrindra tsara fanahy indrindra tena faran'izay olona tena ampiasain'Andriamanitra indrindra tena za vao mahitanao dia vaky mivoaka zany ny olon'Andriamanitra
fa Andriamanitra mbola hafa mihitsy ny fomba fijeriny. Jereo boky ny Apokalipsy amin'ny Efesosy ozy izy hoe manan-karembe za efa manana an'izao zay fotsy Andriamanitra tsy le hitanareo arena no arena amiko ianao mahantra indrindra. Zany hoe ny fitsaran'Andriamanitra tena tsy mitovy mihitsy amin'ny fijerin'olombelona fa ndao tsika mba ampahiratra ny masin'Andriamanitra ahita fa tena ao amin'le lany ny antom-pisitsika sy ny potsika an'Andriamanitra amin'izay tsy ho voafitaka ny hafa ary koa indrindraindrindra tsy hamita teny ianao. Fa na mamitaka ma tsy mamitaka an'izay ampiasainy sady manjony koa zay azony fotana ka tsy ampy fahamarinana ao anaty fampianarana sy fijoroana amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Ataoko famazava kosa angamba zay fanontaniana manaraka atambatra reto fanontaniana reto i dada Bishop hoe ny fananana ny fanahy masina ve midika fa manana assurance fa voavondratra amin'ny farany de hoy izy koa le fanontaniana anankiray zay zany izy hoe ny fananana ny fanahy masina ve midika fa manana assurance fa voavonjatra amin'ny farany. De le fanontaniana anankiray ataoko hoe raha tasina amin'le izy hoe misy zanak'Andriamanitra very ve any amin'ny afobe sa rehefa tonga zanak'Andriamanitra de ataon'Andriamanitra zay amonjena azy. Oui, ohatra misy fanontaniana faharoa kely io pasteur hoe tokony mila atao délivrance ve ny olona tsy possédé io sa tsy oui azafady toko oui zay mihitsy le fanontaniana toko hoe tokony mila atao délivrance ve ny olona tsy possédé olona conscient nefa misy toetra ratsy. Voalohany aloha raha fantatry le olona conscient tsara izy fa misy toetra ratsy maninona no manao toetra ratsy. Ianao raha mahafantatra hoe misy toetra ratsy de maninona manao toetra ratsy. Mety olona le manao hoe ataoko malala ny anarako zany fantana fa tsy mety zany. De velao ny olona malala ny anarana fa rehefa avao izy mahafantatra ny anarany io ihany koa. Azonao hoe pasteur zavatra traketo zany le izy aloha valiko kely fotsiny izy ohatrany masika kely mahitsy ao anatin'le izy mila fantatra le olona conscient aloha fa misy toetra ratsy ao aminy. Fantany velony fisin'le toetra ratsy fa sao de mieritreritra izy hoe tsy ratsy le izy mba to mbola toizany. Makafizy ao anatin'le izy ohatrany hoe faly izy ataontsika an'izao de ataontsika an'izao de ataontsika an'ity de nefa tsy fantany hoe Andriamanitra re amin'ny ilany ary le anaovana le ataoko ohatran'izao ny ampitomboan'Andriamanitra le rehefa sisiny zany zany hoe ataoko an'izao koa le ry izy Andriamanitra de ataoko an'izao Andriamanitra ne tsy adaly oui rehefa zay de mila manaiky an'Andriamanitra izy zany aloha voalohany mila manaiky an'Andriamanitra izy raha conscient hoe manana toetra ratsy mila manaiky an'Andriamanitra izy manotra ny devoly izy de manaiky ny devoly hiala zay le problème raha ny olona zany conscient de tokony mila mampanaiky ny ao anatiny izy an'Andriamanitra mba ahafahany miaina le délivrance. Jacob 4:7 aloha pasteur zafady. Jacob 4:7 Jacob 4:7 naran'i Jesosy Jacques 4:7 naran'i Jesosy ka de manaiky an'Andriamanitra ianareo ary manoera ny devoly de andositra anareo izy. Hitanareo mahatonga an'le devoly mbola tsy voatohatra tsy mandositra de satria tsy ampifanekena an'Andriamanitra le olona conscient lazaiko eto olona conscient ny olona conscient de afaka mitondra ny teniny ao anatren'Andriamanitra ary mahafantatra tsara ny toetra ratsy za zao pasteur Rodolphe Dafiny rivo de mahafantatra tsara ny kilemako sy ny toetrako ary misy zavatra hatramin'izao aza de hoetiko ao anatren'Andriamanitra ary andoleko ao anatren'Andriamanitra mba azahoako fandresena sy fankasitrahana avy aminy. Ao anatin'izay zavatra zay de fantatra tsara hoe ty le tsy mety de eniko mihitsy ny Saint-Esprit teny amiko hoe andraizany ataonao de mivavaka mandohalika mifona tompo de misy fotoana teren'Andriamanitra ny olona zany misy fotoana efa miady amin'ny tenany zany hoe ianao amin'io victime fa miady ianao mba tsy hamalo any tenanao fa tsy hoe any amin'le toerany hoe mampirefitra nefa mbola miady hampirefitra bebe kokoa. Samy tsy mitovy zany le principe ao anatin'le izy ny fanekenao nefany eto ambonin'ny tany anana fiainam-pandeferana de tonga an'Andriamanitra hitsangana sady ampitombo fahasoavana anao zany hoe ao amin'le degré amin'ny fanoherana ny voamay mahenjana ny fahasoavana rehefa manaiky le fo andeha amin'le programme tena ilan'Andriamanitra anao. Hitanareo ny zavatra mitranga teo amin'ny fiainan'i Jesosy ny ohatra zany tsy ny jiosy tsony nanenjika azy fa ny mpianany mihitsy ny lasa nafoy azy ary Jodasy mihitsy aza ny namadika azy. Loza ho an'izay ozy izy loza ho ozy izy ny zanak'olona tsy maintsy atolotra fa loza ho an'izay niviny midika fa zay manaiky anatanteraka an'le izy lasa loza ho azy matoa tsosy ny teny hoe loza tsy hoe ny an-danitra zany Jodasy nydika fa matoa loza zany de loza raraka ny dikany de teteny zany ao anatin'le izy hoe ny faharesenany hoe tsy ao ambadiky le hoe fisetrasetrana sy ny fahafahany miady ho an'ny tenanao fa ny fandresena ao ambadiky ny fanetretena ahafahany mitombo amin'ny fahasoavana fa Andriamanitra manohatra ny mpiavonavana
ten'andriamanitra tena mihitsy manoatra mpiavonavina fa manome fahasoavana kosa izy ho an'izay manetry tena noho izany raha mitentsika tokony mila atao délivrance ave ny olona tsy possédé raha mbola ohatra ka tsy possédé izy a tsy de tena ilaina loatra ny délivrance fa raha matsapa teny izy hoe tsy vita n'le satria efa manolo tena ihany fa tsy mety miala amin'le ratsy efa hitan'le cible hoe io le ratsy fa tsy tafavoaka mihitsy izy de ao anatin'izy mila fanampiana fitondrana mambavaka ary mpanampy koa tsy tokony anaiko fantsony devoly anoana azy am'le faharatsiana zay iainany satria mila délivrance daholo zany rahitrany raha vao zay indray le izy tena ohatrany hoe ohatr'izay le fipetraka le izy ohatrany hoe lasa ohatrany hoe mila délivrance koa de ohatr'izay mihitsy ny zavatra miseho de ny zavatra misy koa nefa ny eo anatin'izay a manampitrotraka indray ianao raha ko fantatrao fa tsy mety le izy de nefa de mbola manaraka ambokiny le zavatra tsy mety koa ianao de zay koa mbola endrika anankiray fasety hafa koa zay am'le fijerevana an'le hoe samy possédé de mila délivrena eno ty teny Petery ty voalohany aloha tsika tsy maintsy mijoro andriamanitra kena mihoatra noho ny olona aloha ianao noho izany mila manaiky an'andriamanitra ianao aloha na ianao ny tenanao olombelona na manodidina anao olombelona de mila mametraka foana ianao hoe andriamanitra de ekena mihoatra noho ny olona indrindra raha samby voafontsy zanak'andriamanitra ny ao an-trano de ny zavatra anankiray faharoa tiako lazaina de zao raha ohatra ianao ka hitanareo ny olona possédé ny finoan'izay olona tsy possédé mino an'andriamanitra ny délivrena azy satria izy ary tsy mahatsiaro tena fa ny olona possédé ny olona tsy possédé kosa ka fantatra hoe misy une partie démonisée tena mila contrôlena ao anatin'ny vatany na sainy io na tanany une partie le izy mety commande ao anatin'ny sainy eo le izy ho toetra mahazatra azy le izy dia mily zay olo zay tena maka ny rany Jesosy raha hosaina mivavah foana mangataka ny rany Jesosy tonga de anadio aingana de miverina am'le position ny olona tonga de mangataka fietretana madio iny moa zany pasteur tena mbola lesona lava be iny angamba ataotsika amin'ny fotoanany question réponse manaraka fa mbola mivavaka mba ety zay fotoan'izay a mialohan'ny départ angamba mety asitsika anankiray latsinainy na ohatr'izany anazavana an'izay fantany satria napetraka reo ato misy koa le izy ao anatiny anina hoe ahoana ny afahana tena hoe manaisitra sy miady a am'izay zanatsipika le alefa fahavalo ny tontolo fisaintsainana mba tonga atsika andresy sy hampandresy ny sitrapon'andriamanitra amin'ny fiainantsika amanaraka ny amalitsika an'izay pasteur ay de zay koa no amaranantsika amin'ny fotoanandroany angamba zany de ny fantany mbola misy fantanina anankitelo fanamasina ve aloha atambatra manana atambatra ve mbola alefa aloha alefa soary tonga de alefatsika vidy toko zao le fantanina dada bisop ny fanay ty zany le izy teo fanteneniko teo fa averiko hoe ny fananana amin'ny fanay masina ve midika fananana assurance fa voavondratra amin'ny farany de hoe misy zanak'andriamanitra ve any amin'ny elo zany very ve any amin'ny afobe a sa rehefa tonga zanaka de ataon'andriamanitra zay amonjena azy ok ny fatra ny fanamasina ve midika fa manana ny fananana fanamasina ve de midika fa manana assurance voavonjatra amin'ny farany ny olona valiny a ny fananana fanamasina de manome atsika antoka famonjena antoka famonjena fa ny hoe voavonjatra amin'ny farany isika mila miazona famonjena ny fanamasina de manampy atsika ho any an-danitra manampy atsika koa anao sitrapon'andriamanitra zay mampanampy parakleto azy fantatr'andriamanitra fa tsisy olona mahavita manao sitrapon'andriamanitra eo amin'ny nofo de nalefa ny fanany anampy atsika anao ahafahan'ny nofo rehetra manao sitrapon'andriamanitra mitaonanao ao amin'ny Kristy izy ary koa mampijoro anao amin'ny sitrapon'andriamanitra fa tsika ity averiko ninninona zavatra ataon'andriamanitra ny fiainatsika ao amin'ny amma le problème fa tsy amin'ny esprit ny esprit an'andriamanitra fa ny amma ianao ao aminao ao no mipetraka ny safidy iny fisaintsainana ny décision sy ny zavatra rehetra de raha vo ohatra ka tsy azontsika tsy mahavoazona n'le mandrak'izay ny amma na ny aina de mila mandrositsika bebe kokoa amin'ny combat ao anaty zay le hoe maty amin'ny teny tsika no misafidy sy mangetaeta ary mandroso isan'andro manaiky ahitsy ny tenin'andriamanitra zay mahatonga an'andriamanitra miteny sy manome révélation foana anairana atsika ampijoroana atsika orientena atsika any am'le tena lalina tokony ole atsika satria tsy vitatsika io raha tsy misy teny tsy vitatsika io raha tsisy vadaka tsy vitatsika io raha tsisy ny fanampiny fanamasina Romaina toko fafitony pasteur andiny fadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny dimy faraky am'roapolo azafady Romains 7 15-21 Romains 7 15-21 aminaran'i Jesosy fa izay ataoko de tsy fantatro fa tsy izay sitrako no ataoko fa izay alako no ataoko fa raha manao ny tsy sitrako aho de manaiky fa tsara ny lalàna
ary amin'izany tsy izao ntsony manao izany fa ny ota izay mitetra ato anatiko fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitetra ato anatiko dia atao minofoko izany fa atao anatiko ihany ny fikasana fa saingy ny atateraka ny tsara no tsy atao anatiko no tsy ato azafady fa tsy ny tsara izay sitrako no ataoko fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko fa raha ny tsy sitrako no ataoko dia tsy izao ntsony manao izany fa ny ota izay mitoetra ato amiko koa hitako izao lalàna izao raha tahanao ny marinao dia tsy atao amiko dia atao amiko ihany ny ratsy fa mankasitraka ny lalàn'Andriamanitra aho araka ny toetra anaty nefa mahita lalàna hafa amin'ny momba ny tenako aho miady amin'ny lalàn'ny saiko ka mambabo ahy amin'ny lalàn'ny ota izay ao amomba ny tenako indrisy olo mahantra aho iza nanafaka amin'ity tenany fahafatesany ity misaotra an'Andriamanitra aho amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika koa raha ny amiko dia mankatony ny lalàn'Andriamanitra ao amin'ny saiko fa ny lalàn'ny ota kosa amin'ny nofoko misaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy tompontsika koa lasa miveriny-indroa izy azafady tompoko hitan'ny pasteur io le teny zany zao miteny zao Andriamanitra io hoe Paoly miteny ratsy atsitrako vitako fa tsy nitsara zay sitrako ohatrany hoe mitenany zany izy miady amin'ny tenany izy dia ao anaty Paoly zany nandalo ny passage ny fiadivana amin'ny tenany io Korintiana voalohany toko fa 7:7 inona no nataon'ny Paoly atsafidy teo am-fanimpony Korintiana voalohany toko fa 7:7 amin'ny anara-maherin'i Jesosy fa asiako mafy ny tenako ho mangana ka handevoziko fa andraona dia efa nitory tamin'ny sasany azy aho dia ho lavina kosa ny tenako mpitory izy fa ny tena asiako mafy ny tenako mangana ka handevoziko fa manina izy manisy ny tenany tsikina zao mianao zany dia tena marina tsetsetra ohatra ny mihinana ronako eo tena ohatra rehefa avy nefany vita le izy dia ny ataonao ihany le ataonao rehefa avy asa nazonao le fipetraka le zany zay ne mahazo amin'ny Paoly io tsy ny tsara zay sitrako ny vitako fa ny ratsy zay tsy sitrako ahoana nanolo teny izy taoriny ny fahafantarany hoe misy zavatra tsy mety ao dia nampanaiky ny safidiny izy asiako mafy rangany tenako mangana tsy hoe ezaka ao le izy fa mifampanaikenao an-tsafidy anaiky ny sitrapon'Andriamanitra dia miteraka hafangirifirina ho anao efa nomen'Andriamanitra ny antoka fa isika ny mila manapa-kevitry ny androso sy andresy eo amin'ny nofo amin'ny faneketsika ho tary ny fanahy masina an-tsafidy Galatiana toko 2:20 naran'i Jesosy Galaty 2:20 naran'i Jesosy manao hoe voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho ary tsy izao ntsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko fa izay hivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia hivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy tsy mahafoana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra aho fa raha avy amin'ny lalàna ny famarinany dia maty foany Kristy. Amen. Andriamanitra dia Andriamanitra miala nenina mandrakariva ary manao izay tonga antsika tsy ho very mandrakizay zany foana izy zany mahatonga antsika teteny aminao hoe sarobidy amin'Andriamanitra ianao satria ny rano ny vidianany antsika tamin'ny vidiny lafo maniraka mpanompo izy mandefa teny izy Salamo 107:20 nandefa ny teniny izy mba nafaka azy milongoza ny anjerany sasitrana azy amin'ny aretina rehetra rehefa tsy mety ny olona dia safidy ny dikan'izay teteny zany androany fa hiasa Andriamanitra anangan'Andriamanitra anampy anao Andriamanitra ampijoro anao Andriamanitra azoko antoka ity fivoriana androany ity ao anatin'ny esprit evi fa fotoana anankiray tena afan'Andriamanitra mahazo antoka fa migagné aina anankiray indray Andriamanitra fanahy anankiray indray no azon'Andriamanitra atsangana ampiorenina ary indrindrindra ampitoeriny amin'ny sitrapony tiatsika niaraka amin'ny Jesosy any an-danitra tiatsika ny amantatra ny sitrapon'i Jesosy manomboka izao aza mandray an'i Jesosy nefa miaina tahaka ny jentilisa mandraisan'i Jesosy dia miaina tahaka ny zanak'Andriamanitra ozy Jesosy hoe tahaka ny anafako amin'ny tompo izy Paoly nao ka narafanareo ahy ihany koa dia teteny Paoly hoe izy koa dia nanaiko ohatra hitamaso hitarafana ny fisiny toetran'Andriamanitra teo amin'ireo mpianany sy izay nanondrahan'Andriamanitra azy hitantsika zany any amin'ny Tesaloniana hitantsika zany amin'ny Korintiana faharoa manafa ozy izy tahaka ny anafako an'i Jesosy tsika nefa tsy dia tena hoe olombelona no hitarafana an'Andriamanitra tsika nomena lalana ahita taratra ny fiainan'i Jesosy amin'ny alalan'ny teniny rehefa mitoetra amintsika ny fahefan'Andriamanitra sy ny fahendren'Andriamanitra dia azoko lazaina hoe olona feno voninahitra tsika feno aja afaka miandroso hatramin'ny farany andeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny programany tsara hitahanao any Andriamanitra ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta raha eto ianao androany resy lahatra tenao anatin'ny fona manontolo
ny anondrotra ny mombanao ao anaty an'Andriamanitra avereny miaraka amiko zao vavaka zao. Jesosy manantona anao ahako, mangetaetanao foko, mangetaetanao fanahiko, mamindrafo amiko, mamelany fahotako rehetra. Ankehitriny Jesosy, raisiko ianao tompoko, raisiko ianao mpamonjy ny fiainako manokana. Sorato eo boky ny fiainana tompony anarako. Atao voisany zanakao misaotra ny amin'ny famindram-ponao, amin'ny famelan-keliko misaotra fa navaozinao ary ampijoroanao indray sy ho tehirizinao misitraponao mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Raha tokantrano ianao marary apetra amin'ilay faritra marary ny tananao, fa mahita ny tanan'Andriamanitra mitsotra nasitrana anao andro any hariva. Ny rofo rehetra dia ho afahan'Andriamanitra eo amin'io tenanao io. Ny fonao mora mitrotro io raiso ny délivrance rahantsika miombopo araka ny ten'Andriamanitra io. Raha misy roa fanaiky angataka izany dia ho azony avy amin'ny raikitra ny an-danitra izany. Aza vela angidiny ao anatinao. Ny fitiavana tsy terena fa teraka avy amin'ny fitiavana n'Andriamanitra dia mitranga ho azy ny fampahitana fity. Raiso ny fanasitrana ny fo maratra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Aza matsapa-tena hoe voailika ianao fa tsy ampy fitiavana, fa manana an Jesosy ianao afaka hizara fitiavana. Ny olona natao tiavana fa tsy andrasana valim-pity. Lanitra afaka hanome mihoatra an'izay fitiavana natolotrao nefa mbola tsy voarainao valy ny etan-tany. Raiso ary ny tombontsoa mpisainana afaka isaina lavitra an'izany fahamarinana izany mba ahafahana hositranina amin'ity takarivo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Manonona ny fiadanan'i Jesosy eo amin'ny fiainanao androany. Rosa vesatra rehetra mahatonga anao tsy tena miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa mangidy lava amin'ny fiainanao satria voasary ny aizina ny sainao dia meteza davy isan'andro, tsy mamela helika isan'andro, miandry kanota amelezana isan'andro, te hiady ao ny teranao isan'andro. Mahita ny famindrapon'Andriamanitra miasa mahery amafan'izany fisainan'izany raiso ny rahan'i Jesosy hikoriana ao anatinao lalina afaka ianao ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina manan-kely avy any Nazareta. Mahita anao tsy mpamaly faty fa mahita n'Andriamanitra hiadiny adinao. Mahita ny fahatsara-panahinao hanovany regaranao anna fomba fijery tsara. Reo hevi-dratsy rehetra, fieritreretana maloto rehetra foanako amin'ny rahan'i Jesosy tsy anakely tsy anam-pahefana. Afa amin'ny anaran'i Jesosy, afa amin'ny anaran'i Jesosy. Mahita ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta dia aoka iseho ny fiainanao ny fahatsaran'Andriamanitra. Tia ny takariva ho anao. Raha marary ianao na misy fifitosana dia aoka hiaisitrany eo amin'ny vatanao. Alohan'ny hanjavonanao dia raiso ny fanasitranana. Ninona vesatra rehetra eo amin'ny tenanao na any anaty vatanao zany, amin'ny tovanao zany, na amin'izay itsiny rehetra faritra marary ny tananao fa mahita vavolombelona androany amin'ny anaran'i Jesosy raiso ny fanasitrananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Aoka ny voninahitr'Andriamanitra izy, aoka ny fahatsarany'Andriamanitra izy, aoka hita ny fahalebiazan'Andriamanitra ianao. Hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo, mpamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo, ananatra ny tavany aminareo ny Jehovah ka aminareo fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Mametraka ny veloma mahafinaritra antsika rehetra indray androany zay nanaraka ny fandaharana angamba misy tenikely petraka pasteur aloha dia makasitraka amin'ny pasteur Rodolphe dia makasitraka antsika tsirairay avy ihany koa ny amin'ny fotoanantsika androany dia mbola manasa antsika ihany koa fotoanantsika amin'ny sabotsy any Bagneux any 36 avenue de Garlande Bagneux tongava manomboka amin'ny 12 sasany mihitsy ny fotoana, manomboka amin'ny 12 sasany dia misy ny fotoana ny intercession, misy ny fotoana ny adoration sy ny louange, misy ny fampianarana sy tenin'Andriamanitra, misy ny séminaire izay taritan'ny pasteur Rodolphe sy pasteur Viviane moa zany eo dia manasa antsika tsirairay avy izay eto Île-de-France moa zany 36 avenue Garlande zany any Bagneux io salle Barthélemy ao zany misy an'izy. Dia samita ny Andriamanitra dia mahereza daholo tompoko dia hvkl-mission international misaotra antsika tsirairay avy. Mandram-piona tompoko.